Ilisy tantara no soratany Mirindra Salomon. Andrenisanao ny feoany Naya, voary, sarobidy, mananjara, tahinana antenaina ary fiderana. Natiorandriavizara sy Rivra Zakasahala no mikaja lafiny teknika. Nama Dodosa, Safidy tahinjanahary. Mafana zany andro zany Lisy a. Aleo aloha atsatoko hoe ty angadiko ty de andao hamonjy ery amin'ny malokaloka ambany azo ery tsika. Ohatra, ary fanahoana marina ho no ianao indray manatitra ny sakafoko androany. Fa tsy mahafinaritra mifidy ve izao fahatongavako aty antsahanareo aty izao e? Sanaty kosa ary Lisy a. Tsy satroko aza ve enao foana ny anatitra ny sakafoko tahaka izao. Ny angaviany ravizandriko indray angamba ianao io e. Efa haiko mantsy ny akamony nidiny ety an-tsaha ety raha vao mafana be tahaka izao ny androko. Fa madika amin'izany azako. Fanahoana ka? Izany ny angavy azy fa tehirizaka aminao e. Avy nanjaitra io dia niala sasatra kely teo tokotaninay dia nandalo ravizandrinao anatitra ny sakafonao. Niresaka teo izay rovavy dia raikitra fa izany anatitra ny sakafonao dia izy anararoatra andalo kely any amin'ny namany hono dia izao izay hitanao izao. Ka inona ary ty resaka tianao atao amiko e? Sioka. Hoanao aloha sakafonao e. Sady tena nona izao ianao io e. Jereo anie velaran'ny ty asanao ty. Misaotra kia amin'ny fikarakarana ary Lisy a. Eto ny resaka indray dia sady mihinana ihany tsika no miresakako. Zaho aloha tsy anaiky raha tsy miaraka amin'ny sakafo amiko indray. Efa haiko mihitsy. Izao rehetra fidy a. Marary efa 2 andro izao mamazety ao an-tranao. Ay. Neveriny mianaka fa tazotazo vitana namalao ihany nefa andro maraina izy dia hitako efa tena reraka mafy. Tray kosa ary Lisy. Tena tsapako mihitsy ny mahazo andriko. Efa nentina nijereny dokotera nefa izy. Fidy a, amin'ny fomba ahoana moa e? Ny sakafony mianaka aza ka mila tsy ho vitany katramako manjaitra e. Ilay tahiry kely mianaka tao mantsy efa nanaramana ny zaka nanamboatra ny tranonay. Mbola tsy ampy aza ny vola dia izay tsy mbola namitana azy io. Hitanao tsara angamba io rihana ambony tsy mbola misy varavarana io fidy a? Fa hono ary Lisy a. Ohatrinona moa zany mikaraman'ny zaka tsy voalohany tsy hamitana tanteraka ny asany ka? Efa tralina e. Ay, tena aleo ary aloha mamazety no entina mamonjy dokotera raha zaniko. Eny e, resaka amin'ny zakam-pandrafitra koa dia tonga dia asaiko fitainy ny asaniko. Tadiavina amin'ny lamy eo volany e. Aiza kosa ve dia tsisy fangorahana anareo mianaka misiko. Koraha tsy ohatranao daholo ny olonako. Fa misaotra be dia be aloha fidy a. Tsy misy isorandriaka izany ry Lisy a. Ampanateriko olona ny rariva sy vola kely mba misy atilo e. Miafiafy kely ao aloha tsika a. Za koa anie firesaka amin'ny dada sy ny makasika ny fikasantsika hivady atsoatsy. Ary roso amin'ny dingana avy hatrany tsikako. Zany ve? Faly be ary fidy a. Matokindry anay e. Zay fa lany ny sakafo tsikako. Akaina kely miaraka amin'reto aloha zaniko. 4 minitra ny tindry. Sioka. Hitandry ihany fa tsy maintsy miasa fa efa amelona andry atsoatsiko. Tsy miverina miasa tsony. Izay mihitsy izao no tiako. Mikasa ny andany ty tapakandro rehefa ty aminao mantsy a. Eny ary entiko mijerijery ny sahanay indray avy eo. Lisy andao amin'izay ary sa ho babeko ny malalako. Avelao sao dia mianjera ka. Ka andositra ho aiza nefa fa tsy maintsy ho tatako koa ne. Fy kosa manao lavadilana be. Mahafinaritra etsy izany a. Jereo fa feno voninkazo maro loko etsy ambany etsy. Zany anie ny tondrako anao teto e.
Ndraso akako felam-boninkazo ray amin'ireo ianao iza amin'izy reto ary nitidy Ndraso ary aloha ataovy an'io menamena io. Aleo fotsy ka iny fotsifotsy iny ary azongotana rehefa tapaho fotsiny. ty ary tiry lisy atolotro anao ty voninkazo fotsy ty mba ho mariky ny fitiavako anao. Na izany aza za no safidy an'ity loko fotsy ty fa nanapaka azy fotsiny ny anjaranao. Fidy ahoana izay ro malalako vonina hitairy ny fahadiovan'ny fitiavantsika ve ianao tahaka ny fangatsakatsaka ty felam-boninkazo ty. Mazava ho azy rery lisy andeha ataontsika hoe lisy ary ny anaran'ity voninkazo ty. Ka hitovy izany izay roa aminao. Rehefa malazo izy dia alasiko ary tsy ilainao tsony. Indray tsy hitakory lisy Fa zao ry Fidy hoe ahoana ary lisy. na iloso amin'ny fanambadiana azy sika dia tsy maintsy manampy amin'ny mamazety foana. Sao mantsy alainareo dia adinao izy. Tadio fa kambo tsy nanana nizaniza fa iny mamazety mahantriny na toy izao aza manandry raha ny amin'izany foana matoa tianao ry lisy dia tia mamazety ny taizanao Tena mahafinaritra ty aminareo ry feno na mbola tsy nijerijery ny tanàna aza dia resy lahatra vitrany fa ho tamanety Izay anie no mahatsara azy Ay tokoa moa mahatsara ny anaran'izy ty. Ny rainy moa izany no nitondra teto I dada no président pokotany eto Mahatsara eto rea. Efa hatry ny ela izany raha vao maty kelikely ny mamako dia efa izy ny président teto. Tsara kosa izany ko. Sioka. Ka nanahoana ny avizananareo mpandeha reto Za aloha tsy vizaka ry dada madama zao no asako. Somary nasiany vovoka kely teny ambony fiara teny mantsy izy io. Izany tokoa rery dada mifeno tena sarotra ilay lalana mankaty aminareo kanefa mahafinaritra loatra ny ambanivohitra reo dia izany tokoa re madama. Mbola mamerina ny fisorako koa amin'ny fandraisana mahafinaritra ataonareo mianakary. Tsy misy isorana ka ny fampandrosoana kasianao mpandrosoana n'ity tanànanay ity zany ka tena zava-dehibe tsy voavalina mihitsy tsy mbola nisy teo amin'ny tantara mahatsara izao zavatra karakarainao ana izao. Fa nanao ahoana tokoa moa izany ry dada ny fivoriana nataonareo tompo-tanàna tao Eny tokoa efa nilamina tsara ka mbola reo olon-dehibe teto tanàna ihany mantsy no nivoriako tao. Le afisy nentinareo indray kosa no anaparehana azy ho hitan'ilay tanàna. Mbola misy fotoana lavalava koa anie ka afaka miomana tsara izay andray anjara Endrikendrika ihany io tsy aloha ve izany tonga dia apetako izao ilay afisy Tena manahirana anareo mianaka mihitsy ity dedikasako ity averiko indray fa tombontsoa anay io re sady ianao aza anie ka mikarakara ny fiainana Antananarivo jereo fa tsy mahatsiaro anahy mihitsy le dala. Aizaka firy taona tsy mody fa variana mianatra ihany. Anampy amin'ny madama amin'ity tetikasy ity aza ny ry dada ny nidinako aty hitako mahasoa ny vahoakantsika mantsy le izy dia hirotsaka tsihatra mihitsy raha fiainanay sy fiainanay Antananarivo indray aloha tena mahafinaritra mihitsy. Izy raha lasa nanjary zanaka trano mihitsy fa tsy mpanofa tsoniko. Zany eny ary fa ilosako aloha nareo fa andeha metaka an'reto afisy reto amin'izay ary mitady dava le tsy bandibandy any mba hanampy an'lahy. Ay eny ary dada zay fa lasa Ndry nanjary matotra ihany le fiany keliko mara. Ay dia ho zaza foana kosa ve izy nga président
na hanovany fiainany sy nampivoatra azy koa ny raha nipetraka taminao e. Izay anie no nanoratako ny taratasy taty hoe iray trano izay mianaka tsy apako afara samy ankizy raha ifeno Zany. tombono azy fotsiny ny tsy mandofa trano sy tsy mikarakara tokantrano satria za manana mpanampy fa tombono ahy kosa ny fanampiany amin'ny asako angendra indray Za dia efa tsy manatsony raha ny aminy mahatoky ny fikarakarana ao anjanako vao fito taona monja mantsy feny dia efa maty ny reniny. Maty no nietraketraky ny tsy tia. Tsy afaka atao tsaiky mihitsy ny tranga namoizako ny vadiko mandrakizay iny. Mbola nitaraina mafy izy teo ambabeko. Ny rany tsy nika teny an-dalana ny lolovanay. Saingy raha vao niditra ny varavarana dia ndrisy fa tapitra ny ainy maty le vadiko. Mahoja tokoa izany tantara izany tiako fantatra amin'ny atsibriany kanefa tsy mpita tara aza efa mifokofoko. Tsy vao maika ve mamendry fendro azy indray raha anontany azy io. Sika. Azafady madama raha somary nandatsa-dranomaso tena mafy loatra ny nandao zany anay mianaka. Mahireza ry ary aza manay ianao fa anosy taiza amin'ny feno arak'izay azoko atao mihitsy ahy zara teo efa nanoka tena hitaiza tanora. Na misaotra betsaka re madama. Elozako vetivety aloha ianao efa misy ankizy mikarakara sakafo ao an-dakozia ao. Afaka mampanao rano mafana azy ianao raha mila. Ataovy re izay mety ry madama fa efa trano ianao zao Eny ry aza manay ianao fa tsy hafahafa mihitsy akory ka. Manahoana ianao mademoiselle tsara tarehy Andray dia tsikina fotsiny ohatran'izany kosa ve le bandy Ay ve izany resanao salama tsara tompoko. hitako amin'izao fa mindranao izao hoe salama tsara ianaoko. Way toy feno miova be ianao izany. Neveriko fa dia tsy hatadidy antsony mantsy ianaoko. Na ny endrika na ny fiteny efa na dia ny fombafomba koa re. Hitako tamin'ny teo fa efa niova be mihitsy ianao fa lasa bando ny vilona nga. Ndre koa izany ka manahoana aloha izay ela tsy niona an'izay ry Lisy mbola le Lisy kely taloha ihany tia marina. Tsy niova kosa aloha ndry Eza koa ka iova ahoana moa tahaka ny fiovan'ny tanàna mahatsara ihany io jerenao fa mbola io tranony mianaka io ihany ny farany avaratra dia mbola io kininina ry lehibe ihany koa ny farany andrefany Izany ihany fa mba nahita fiovana kely kosa aloha ry Lisy efa saika mba misy rihana avokoa izao ny tranon'olona tiako. Aiza ho aiza no fandrosoan'ny tanàna manodidina antsika nefa izany mba jereo ihany tia mahatsara antsika tiry feno fa tsy lozanareo manam-pehatoany any Antananarivo amin'ny fotsiny efa inty ry Lisy kely ary aza tao an'izany Lisy kely izany tsony ry feno izany ry feno efa vehivavy lehibe efa hitako ka mba miverina tany amin'ny finamanana 10 taona lasa re za teo iny rehefa eo ihany aloha ndry dia mba hampio kely kosa aloha za metaka an'ireto afisy reto hitandreto amin'ity rindrina ity. Manahirana koa ny miantso andry zalabandibandy eto taminany eto tsy haiko fa ohatra ny hafahafa fijery izany daholo zalako angamba everiny fa hoe iza ahoana koa moa fomba natondra andry zareo anao mety hoe manary zareo sao tsy haiteny gasony ianao ko fa ino hono ty vaovao ty ry feno karazana fifaninanana re ty ry Lisy natao an'ny tanora tsy hakanavaka. Dia inona le fifaninanana? Ao aloha za apio dia mamaky rangandry avy eo ao tazometo fa za mantsika azy eo ary nitandremy ianao fa so avontanako eo hafahafa mantsy izany famatsianao azy izany hita misy tony hoe tanan'olona tsy mahazatra mandray angady sapao nefa ny tanako indray mafinoa ny tananao ary aza dia mamely re ry Lisy io vakio amin'izay dia mandray sanjara sao dia mba hasoandry ihany koa io ndrasy marina hoe vakiako amin'izay izahay dia hampanao fifaninanana handraisan'ireo zatovovavy anjara manao tao zavatra iray arak'izay tiana sy manavanana
Ny telo tsara indrindra dia entina miofana any Antananarivo. Ka ahoana amin'izay? Andray anjara? Hitako tena lina izany a. Fa mifoky tany izany no mikarakara ny tiantsika ity. Ny tena marina izay madama mampitaiza zazavavy izay iny no mampanao azy io a. Dia ahoana? Andray anjara ve ilay izy? Andraso aloha ty niaina tsara ny amin'izany e. Ilaozako ary aloha ianao fa mbola be dia be ny asa miandrana any an-trano e. Ay, dia misaotra tamin'ny fanampiana rery Lisy a. Dia manantena hitan'ny Lisy zany amin'ny manaraka. Endrery feno a. Manahoana ki ary vola? Efa tonga ty Antananandry feno izay. Tena mahafinaritra ty a, sady tsotra be le raha feno. Zany, ka milama avy hatrany zany ny zavatra etrako. Zay aloha e. Inona aloha ny vaovao any e? Manahoana ny asanao ao? Tsisy olana? Zany indrindra zao ny atsoko anao io. Fa misy inona ry ary vola? Tadidinao moa le indray maraina iny. Le nisy olona laza fa akaroby maromaro. Nyantso andray le olona fa tsy alaino le robo fa nahita tsara noho ny etsika ry zareo. Avy mijery compte koa io fa tsy mahavita manome ny karaman'ireo olona nampanjairantsika an'ireny robo be dia be ireny intsony ny vola ao. Dia inona natao amin'izany? Tena tsy hitako mihitsy izay ataoko. Mba hatompona andraikitra amin'ny zavatra nataonao ihany ianao ka mahagaga any e. Ianao no mitatana ny botika io? Ianao no manapaka ny rehetra ao? Kanefa rehefa misy fahavoazana dia isika izao foana ny teneninao? Ka tena tsy hitako tsony anie izay ataony madame Catherine. Zao nataovy a? Mitedava hevitra indry alafo an'izany robo be dia be izany, na dia amidy amin'ny masokarenany azy. Zay? Fa misy inona hono madame Catherine? Misy olana kely ny botika ary feno a. Fa inona indray zany nataony ary vola tao e? Nisy olona nanao komandy robo maromaro ony. Dia nanara-mampanjaitra hafa izy, fa tsy naraka mpanjaitra antsika. Tsy nalain'le olona akory le roby. Rehefa nijoriana koa nefa ny vola tao, tsy mahefa ny karamandreo mpanjaitra akory. Avelako mihitsy izy aloha hitady vahaolana fa zatra ampiana lava foana. Fa zany aloha eo ihany e. Efa voapetako daholo le afisy. Mety maromaro ihany ny andray anjara amin'ity fifaninanana ity a. Lina be daholo anie le olona. Zany? Tsara re zany ry feno a. Aleo aloha mba hitazatazana kely etsy an-davarangana etsy ara e. Andao mba hiaraka eny tsika sy feno dia mba sady miresadresaka e. Andao ary e. Dada, efa masaka nga sakafontsika ao e. Ohatry ny efa noana zany a. Tsy maintsy miantso eo lesy ny ankizy rehefa masaka. Fa hitako milamina tsara kosa aloha dada ato a. Ny ankizy manampy antsika maromaro ihany tsy inonako. Ny fianaran'ny lahy atao tsara fa aza miasa saina ny amiko e. Fa mondo koa lesy ry feno. Ahoana zay ry dada? Tsy efa mamisy vilantoko ve? Mazava ho azy re zany dada mbola. Tovolahy ohatran'izao kosa ve dia tsy mba hanana vinanto nareo e. Mety mahazaka 3 na 4 koa aza. Zany ve tsy vehivavy ratsy fitondran-tena letsy. Ohatry fa misy vehivavy ireny dada ho vadiko nga? Mbola tadidinao moa lesy. Le namany lafahiny iny e. Mahafinaritra loatra izy iny ka tiako raha mba iny ny lasa vadiny lahy e. Ahoana kosa moa no anatinoko an'ny Lisy ry dada. Fa eny e, tena tiako tokoa aloha zao raha hoe Lisy ny vadiko e. Saingy efa manana ny arivola dada dia aleo mpinamana ihany aloha izay sy Lisy e. Ialahy ihany io fa zay mba fanindrikoko. Aleo fa hita eo zany rangary dada. Zaho koa mbola tsy tapa-kevitra nanambady zaniko. Dia aleo mba ho an'ny dada indray ary zao ny fanontaniana e. So dia mba efa misy reny kely koa raha ny ambadimbadika andro dada.
dadany tokony mba haka namana ihany ny alesa efa vita tsy adala akory fa ny an'lahy atao tsara sady andao amin'izay sakafo efa izay miandro izay ny ankizy andao ary andao. Aleo ajanoko amin'izay ty izay ty fa efa tena betsaka izay vidy izay ka. Mamazety angamba efa resy tory izay. Fa ity zakam-pandrafitra ty dia tsy manaiky ametaka an'ireto varavarankely ambony reto raha tsy voaloha vola efatra alina. Rogondreo aloha no nasiany fidinanako ny varavarana ka mba takotakon-drivotra. Efa isasaka ny alina kanefa alavitra aza ny torimaso izany ka. Sa ve ty felam-boninkazo tany amin'ny fidiny nataoko anaty vazy eto ambony latabatra ty mandefa fofona tsy mahate atory alasa izy ty. Fitiavany azy fidy kosa aloha tsy alazy ka sanatriana izany. Zarenao raha torimaso. Andrasaka taratasy sy penina aloha anaovako sary. Tsy havita mamaky boky koa mantsy fa vizaka loatra ny maso tamin'ilay zaitra teo. Nahavita sary roby tsara tarehy kosa ty Ndraso tsara hoe hitako ny hevitra. Ataoko fotsy sahalan'ity lokom-boninkazo ty ny lokony. Marina, tena mety roby mariazana izany ty Maninona mora manjaitra roby sahalan'ity tafavoaka ve nefa. Raha feno marina le ty elaelinareo zany iza moa fa ohatrany tsy tsaroko fidy letsy dia tena tsy tsaro ny lahy tokoa ve dray le ty enjany izany raha fanadinoana ialahy koa ny lasa ranjana ny be sady bokina be ka saika tsy miverina ny fitadiako izaho koa letsy aiza lesy le fidy kely mifampitolona tamiko taloka. Marina moa raha resiko tsy lahy amin'izao taloha letsy reny efa mba olon-dehibe manan-tsaina zao ka tsy miadiady tsoniko. Oka lesy raha fidy fa inona aloha ny tsy ambaratelo an'le bokiboky nozatra be ohatran'izao tena niova be mihitsy mantsy lako kay ary aza manararoatra mamely eo lafa atotoko oka marina oka lesy ka ahoana iaraka amiko ve lahy dia mahazo abe sahalamiko zao dia aiza nefa izany eny atsaly tsy ribainina nkanja tanangady letsy ny nahatonga an'io ndry efa tsy anjara mihitsy angamba letsy izany tanam-penina izany tray lasa maloka ny endriko fidy marina tena alahelo lehibe ho azy mihitsy izany tsy nahafahany nanohy ny fianarana ary alaka manahoana ny fianaranako tsy efa hivoaka dokotera ve moa sa enjenera oka lesy mbola tsy tonga amin'izany kosa aloha izao izany hoe ihany fa inona aloha izany ny tena malaza eto tanàna eto zao raha fidy inona moa lesy mba ho hitan'ilay eto mahatsarako tsy misy fandrosoana fa dia ny omalitsy miovy tena mialatsiny letsy raha feno ohatrany hoe rainy lamy mahazo tsiniko izy mantsy mimpitondra eto ny vahoaka mihitsy koa angamba letsy ny tsy te handroso na ilisina ifidy dia toa milaza ny tsy fandrosoany ty tanàny ty izany daholo no hitada ve andraso rangafa hiresaka mihitsy aloha izay mianaka fa ahoana oaly tiry feno ahoana raha fidy efa manambady moa izany ilahy io sa nentina tiako ve izy ny tiako anontaniany mbola tsy misy an'izany ry ty ao ary lahy io zao ka firy anaka zao lahy vavy kely bolibolesina kely anankiray izay lesiny ao dia efa be vokany ray ny reniko hain'ilay ihany fa ty ambany vohatra mandainga amiko indray le ty
mbola voangatabady letsy ary ilozako aloha lafa maika hiterinonako efa an-tanàna zany ka miona eo ihany okey lesy Rafidy eny ary aleo aloha vakiana tsara ny andinidiny ity fifaninana ity rehefa mandalo ety any ka omahaliny koa mantsy antsy na vitana maky azy tsara ary tena efa niasa be feno nametaka antony amin'ny fisotony zareo fa saika nisy isaky ny rindrin'olona rehetra aleo ary atomboka ny famakiana azy asesika vakiana daholo mihitsy kay iza koa ary samy manampina amin'ny masoko izany le tanana malefaka kely ifery izay mesora ary fe fa inona ary tya faly be ary lisy ozy fa misy inona manahoana aloha ndry dia aza taitaitra ohatran'io ka zao hitanao salama tsara zao talà mamerina mamaky an'reto amin'ny fisy reto le tsy azoko antoka avy hatrany fa handray anjara zany ndry sady raha vo mandresy eo anie dia miaraka aminay any Antananarivo hitantsika tokoa ary zany fa hoaiza aloha ianao ty sa mbola metaka fisy indray ka ny raha ny dada anatitra an'reto lamby reto any aminao anie zahay araka le efa mifampiresahanareo mianaka onko tena mana-talenta amin'ny fanjairana anie olo lisy hozy dady zany anie zao nampirisihako andrianao an'io fifaninanana io ry lisy tonga dia io zaitra io avy hatrany andraisana anjara asa rery feno fa hoany tena azy ty tokoa anefa fa ino aloha le nafaly amin'ny feno avy nanampina amin'ny masoko teo mbola sy nambaranao anie zao ary faly satria raha vao nanampina amin'ny masonao dia fantatrao avy hatrany ka ny tananao anie mora tsotra ny antony ry lisy mbola ao am-ponao inona tsara mbola ao am-ponao finamanantsika fa zaza eny namihoatra n'izany aza inona moa ny olana lisy ahoana ry feno mbola tsy tara ve fahatongavako inona ny tianao hatongavana mahafatifaty aloatra ianao ry lisy raha mba afaka ianao dia hiaraka andehandeha kely any an-tsahany tsika androany atoandro sady tena tia ny dadanainga hono raha hoe ianao ny vadiko redyredy koa ty ianao velao andeha ka lisy lisy ity anie le lamba ny dadanay ho zairiny indray izany fiavina vonana marina nystominy fotsiny le arina taty amiko dia lasa ihany izy tsy maintsy azoko rangahy ianao ry lisy tohatra miseho amin'ilay mihitsy manahoana aloha ny malalako salama tsara fa ny saina ny miasa loatra ianao mba natenaiko izarana ny olako indray ve ny tsy miraharaha ary fe iary vola inona daholo ary zany lasainao zany tantarao amiko ary ny zavatra mahazo anao fa miaino avelao zakaiko ho asa mirery mieritrereta tsara aloha ianao ry ary vola fa betsaka anie ireo ankizy dia izay madamo Katerine ireo ty eo amin'ny toeranao io ianao zao mba ny angarana hitantana ny botika fa ny sasany mpanjaitra mamatsy ny botika tantananao fotsiny misaotra saingy efa fantatro tsara izany efa nilazanao koa anie fa zakaiko samirery ny olany ny asako fa ny fitiavantsika ary feno olo tianao anie anefa tsy mba matsiaro akory ianao na dia kely ary tsy efa herinandro ve izay nahatongavanao any nefa tsy mba niantso ianao na dia iray minitra ka efa mifanaraka tsara kosa anie tsika ary vola fa tsy fampiantso matetitetika kanefa dia tsy niantso mihitsy ianao sa nisakahita tamin'ny sakaiza taloha dia adiny ary vola izy ary mahalala na efa misy vehivavy miaraka aminao mihitsy any aza miteniteny foana ry ary vola tsy haitsony zay no izy ary dia aza miantsoantso amintsony ianao fa avelao alalaka avelao aloha rangaha ny fialan-tsasatra natrehana fa milamina foana raha zizy iny rehefa tafiakatra any tsy maintsy hito ihany izay atao kanefa tia olana mianjady aminy avelao rangaha aloha mba hiasa saina kely mihitsy ka
Tsy hoe oampihana lava izao koa fa mba mila miketrika e. Za koa zao hiketrika ny lisy fa ohatra mety a. Lasa saina loatra ne izany loam-body akondro izany. Asa na iza reny fetsifetsony ao e? Izay olona be fikirizana izay. Efa fotoana voatokana iresahana an'ilay olon-tiny ka mbola hitanirika ny rahana indray. Dia malahelo mafy ery ve? Andrasy fa ho avy ahy e. Efa vita raha teo ty. Dia tsy mitandranao siny mantsy ary lisy fa raha tsy izany efa elo ny vitantsika. Ianao azy efa visaky ny asa tany ka mbola rerahako anondraka indray ve? Sady zavatra kely tiako ve? Zay dia vita. Tamy ahy e. Lisy mipetraha reto akaiky eto aloha. Ka inona rony sady vaovao ambaranao amiko? Efa tsy androko ery izay fotoana andrenesana azy. Nanahoana aloha mamazety efa mba mandroso salama ve izy io? Za moa tsy mbola afaka namangy azy amiko sady tsy te ho any koa ara tsy... Matahotra vavambahoaka ve? Eny e, nisaotra amin'ny nanomezanao volana afaka nitondra azy tany amin'ny dokotera aloha e. Lazao amin'izay ary aloha ilay vaovao. Zao ary ilay vaovao e. Tonga ny feno namanao. Zay fotsiny ve? Ary toa niketrona be mihitsy any malalako e. Tsy izany ireny vaovao fa mba tia hita ny fihetsika ao fotsiny aho. Resaka tsy misy idiran'ny feo mihitsy ity ka. Sady aza ampidirina koa izy e. Fa inona moa tokony hidirana amin'ny resantsika? Lasa nasositra izy iny ohatra fidy a. Efa niona mantsy izay fa ohatra ny mahakamo azana ny fijeriny. Everinao toy ny tovovavy ny arivo angamba. So mba mamitaka anao kosa raha ny fijerinao lisy a. Tsy nisy mpinamana be ohatra anareo roa ange teto taloha e. Avelao izany fa zao lisy efa voaresaka mahakasika ny fiarahantsika ireo ray aman-dreniko dia hiroso amin'ny fisehoana amin'izay ka pitsikako. Fidy? Tena marina ve? Faly be a? Zany ve? Ye. Ry zareo koa azany faly be nareo hoe ndrino alaiko vaty. Nolazainy iny fa hafa raha samy tovovavy fatany ndriko. Zany? Sambatra be a? Dia miara-tsambatra zany tsikako. Fa zao lisy afaka tapabolana no atao ny fisehom-be ary etoanay manontolo ny raharaha dia raha pitso arivo izay sy dada ary mama mandalo any mamazety tonga dia resao mialoha izy afaka miresaka trano mamazety. Eny afaka miresaka izy ka. Izay ny vaovao ka inona indray no andalitsika fotoana manaraka ary mbola tsy te hody aho mantsy ary ino koa fa tsy anaiko hody amin'izao ianao ry lisy eo. Andeha hitango voninkazo sa hitazona ny kilalao an'ireo bandy kely mpiandry avy ery ampamilona hony e. Samy tsy misy tiako izany e. Fa nahoana kosa e. Tsy aleonao ve manampy ana hanangona kitay? Amin'izay tsy sahirana midina aty intsony ary hariva. Eny koa sika dia tantaraiko anao toy ilay voninkazo nomenao anahy iny e. Nanjary zavatra azy tehirizina mantsy ilay voninkazo. Ndao ary e. Ndao ary e. Dia renina sehoaka ny lahy reny le tsy nitambaritsy avy nividiako tanylala eny tsy mbola fantatra lahy mihitsy ny fisinireny ka izay nitondrako ny lahy dia tsaha ty. Tena isorako aloha ny herim-ponao ry dada. Sambatra tokoa manana anaoko. Lahy angelesy mba navelan'ireny lahy anahy izay rehetra ataoko dia ho an'ny lahy avokoa na inona na inona. Eny ry dada fa izao koa manana anjara lehibe amin'ny fampandrosoana n'ity tanàna ity tsika mianaka. Tadiory dada fa ianao aneny lehibe eto amin'ity tanàna ity Araroto izao fanananao fahefana izao mba hitondrana fampandrosoana sy hametrahana dia tanany
Mahatsara ny lesika tany lavitra indriny. Fa tsika manam-pahefana hampandroso ny tanànantsika rery dada. Ny fioreko hatramin'ny voatonga zao dia hoe tsy misy fandrosoana hono ny tanàna. Hitako maso koa moa zany e. Tafaresaka tamin'ny fidy sy lisy mantsy ary taoriana kely nanady adolo-kafa mihitsy. Tena azavariana ianao ry dada. Ifidy zanak'i Ramatosoary ve zany? Ie. Fantatro tsara iny tovolahy matombotomboka iny. Ary fantatro tsara koa raha zany Ramatoa Rasoary zany. Ay kosa. Olona nampisotro antsika amin'ny mangidy reny. Fa ity lisy kely ny zety mianatry ny mahivavy ity no mahagaga anahy. Toa maneho toetra hafa tsy azo azo. Izay anie le vinatonao e. Fa na izany aza aloha ry dada tsy azonao ny tiako atongavana. Ka efa ampiako koa zay fa tsy mila fanazavana ahy. Ka ianao anie ohatry ny tonga dia mankahala be an'ny lisy fidy zany ry dada e. I lisy aloha tsy mampanenina velivelona izany azy e. Zaza nahantra loatra iny fa dia iny izy niezaka tamin'ny fiainana iny. Fa ty fidy ny Ramatosoary ty. Fa maninona anao kosa zao fidy ka. Ary sao dia netalatala tany amin'ny Ramatosoary reny fidy tany koa ary ianao ry dada. Sanatria. Izara fitiavana amin'ny fahavalo. Averiko ndray fa fahavalontsika reny. Mitandremy ala. Ary andao ary zany no dia aloha fa hariva ny andro sao dia anginginao ny vahintsika ko. Mariana sahady ty ny andro. Mamasety koa ty mbola matory. Falerezany lazako fa ho avy ny olo tiako sy ny ray aman-dreniny androany. Nrotsaka moramora nanaraka ny tavany efa miketrona ny ranomasony. Sambatra hono izy na lehibe aho. Zaho koa sambatra manana azy. Nanafatrafatra izy mahakasika ny fiainatokantrano sy ny fomba fifandraisana amin'ny rafozana. Mandeha fetra foana hoy izy. Aleo aloha karakara sakafo sy andamindamina trano ka. Toa tsy andrika ireny hariva ny andro andraisana ny fidy sy ny ray aman-dreniny. Tia loatra ondra ray aman-dreniny fidy. Ody ry mamasety a. Wai, feno. Ianao mihitsy anie zao ny tadiaviko ry lisy e. Aka an'ilay lamba ny dadanay zairinao sady mangy amin'ny mamasety koa e. Efa elaela ihany izay nahatongavako teto izay nefa mbola tsy nahita azy mihitsy aho mantsika. Manahoana aloha ndry ry lisy a? Dia afaka mandroso ve? Tena tsy afaka mpandrosanao fa efa amin'ny efatra izao fa efa ho avy eo ry zareo. Ry zareo? Ry zareo iza ry lisy? Ary tray e, mahafatifaty loatra kosa ndry ry lisy amin'izao fianjaikanao tsy toy ny mahazatra izao a. Andraseo aloha fa omeko anao ny akanjony dia mandehana aloha fa alaiko andrapitso ny sarany nanjairako azy. Zaho aneo sady andeha hamangy vanganareo e. Dia tena tsy afaka mandroso mihitsy zany. Efa hoe tsy afaka ho aho. Lisy a, tsy afaka amiko mihitsy zany ny fahatezerandry. Tsapako loatra e, mifona kiary lisy a. Dia aza atao an'izao moa za fa tsy zakako e. Ay moa mahalala mifona ihany ianao ty. Nampalahelo mihitsy ny fikasanao hanova ny finamanantsika ho fitiavan'olon-drory feno a. Faly rehefa tsapanao ny adosonao. Mamelanao akanefa raha mbola mamberina ianao dia ravatra eo ny finamanantsika. Aza menao tsiny a. Matokia ianao ry lisy a. Mandehana amin'izay ara aloha ianao fa efa ho avy eo izay ry fidy telo mianaka e. Fidy? Ie. Ny fakaty efa ela izay sy fidy e. Androany nefa ny fotoana ny fanomezana esehony sy ireo ray aman-dreniny amin'ny mamasety. Feno a. Tovariana be ianao. Sady tao mirotsaka ny ranomasonao. Lisy a. Sioka. Saika natalanao fotsiny saingy rehefa lazainao fa efa manatompo ny fonao dia tohatra ny voatsatoka ny sabatra izany ny foko. Aza omena tsiny ary lisy a.
Ao fa hitazina ny tokony mianao fa ompinamana trantsika. Misaotra rery feno Lisy afaka mamehana anao ve alohan'ny andehanako? Amby fa tsy maninona re. Teoresy tsy miady zany kanefa vo iseho amin'ray aman-dreniny fotsiny anery zareo e. Zany tsy hodrivotra mba mivoatra vao maraina marina ka mahavelombelom-bolo ery izy zany. Rafidy marina. Ela tsy hita raha namana zany dia ahoana Rafino Ay marina tokoa le hoe akavady ala. Milay ranganareo nareo koa ani ka milay. Hita sahatra zao fa entina nanambakana sy anararotana olona fotsiny ny fahalalana ratovony lahy. Nitazon'ireo ray aman-dreny koa zaho maro fa raha tsy zany nitaperiko teo mason'ny Lisy teo ny ain'lahy. Otre, fa zaho aloha naninona ny lahy mbola mody fanina ihany kanefa dia ireo masoko ireo mihitsy nahita ny lahy sy Lisy ny famihana ary namafany Lisy ny ranomason'ny lahy. Ohatray. Gaga lahy satria neverin'ny lahy hoe tsy nisy nahita ny fihetsikareo iny. Iny Lisy iny koa aloha. Vehivavy mpamadika ality iza koa moa ny nalala ny fifandraisanareo hatramin'izay ka? Iza ny nalala na efa mifankatinareo taloha? Mitondray ny tantara ty ankehitriny. Soka kosa aloha Rafidy Tsy mila ankoza lara tena diso io lahy Rafidy kanefa rehefa zay moa ny teny lahy dia zay zany no izy manaiky ve nefa Lisy? Sanatria efa nitantarainy Lisy any fiteny sy ny fijery hafahafa to hitory fitiavana nataony lahy Ay efa nilazainy koa zany. Ny teny any lahy ndray andro zay hoe efa samy lehibetsika ka tsahatra amin'izay ny ady fontsika mbola keliko. Dia noho hatreto aloha dia ambarako androany indray fa tsy mitsahatra ality ny adsika. Izao ny teneniko any lahy Rafidy mbola tsy misy tompony ity eto zao mahay vandoa laribainina. Zay lity manatsaina na dia angady aza ny fitazona. Soa lahy nahita fianarana io ny hevitra ny anambaka anay Ka hitako eto zao raha tena tsy misainy lako. Vao fifamihinana fotsiny lesy reny fa tsy nisy resaka fitiavana akory dia zao nampiverin-dalana nareo tsy hanao fisehoany zao. Adala. Indrangany any lahy tata zao. Tsy misaina. Maty any marina le ty. Jereo raha tsy vaky raha koa ny oroko. Mbola aiza ality ny azo any lahy. Dia tsy tonga ary fidy fa nisinina ary. Tena menatra amin'ny mamazety tsy hitako izay nafaly azy rehefa nanontany izy hoe fa aiza ity vahiny. Aleo aloha ateriko azy ity ranomafanty vao mandrozaka vary ka. Mamazety tia ny ranonao fa efa mafana ao aloha miarina kely. Oji mbola matory be. Sady jereo fa mitsotra be izy zany. Ary to mangatsika be ne izy zany. Mama fa maninona ianao? Mamazety Mamazety azy ilaozanao re ahy maty reniko raha olona maty. Fa aiza foana ary feno angamba nahazo namana eto tanàna ka variana any. Zao ianao ty mangingina ato an-trano. Vilao ry izy anara-po mba impiry an-dala ty moa zay
raha zandray tsy maninona re zaza saiko eto amin'ny feno mandehandeha zao manomboka rapitsiko rapitso ihany koa no andraisana ny anaran'ireo mpifaninana farany ka manana fotoana malalaka re mba raha-pahatonga amin'ny fifaninanany. Mahalina ny tanora maro tokoa aloha le izy nefa dia telo monja no raisina raha ny sitraponay ve moa tsy ampistrahana fiofanana daholo ny ankizy kanefa aleo ry kely tsaratsara marina izany ny ankizy aty mahasa tanana ka dia ho sahirany nareo hitsara izany anie no nampamenoko azy ireo taratasy ilazana ny mombamomba azy ireo izay ankizy hita fa mazoto sy tokony hotohanana no raisinako. Marina tokoa izany angamba hitsahatra izay koa ny resak'olona mahakasika ny tsy fandrosoany ty tanàny ty hatreto ka tsy azoko ka bediny feny kely re hafa nahareresak'olona tany izy hoe tsy mampandroso an'ity tanànanay ty hony za ny mpanaratsy koa ve moa tsy ahita lazaina foana isy ndraindraiky io ny mivahoaka ny tsy te handroso eno nefa za mahatsapa fa tena limpandrosoana be ny vahoaka ity aminareo moa izany ianao madama tsy mitombina ihany izany ny resak'olona fa mitaky fiaraha-mihetsika izany fandrosoana izany rery dada amin'ny feno marina izany hoe misy mitady anazy izany fa velakeo aloha ianao eny ary lasa iza tokoa re feno lasa kely aloha re madama fa mato ny mamazety mipetraka ery avaratsy ery ndao azy maherizatra ny ry anaka ny lesy fantatro dia le lesy mahafinaritra mizarantsika ho an'izay mifanena aminy izany ny lesy tiako hita fa tsy le lesy ny tanondry ataka an'izao misaotra rery dada ny feno fa manana ray aman-dreny tokoa manana anao efa ndray andraikitra amin'izay manomboka izao aza matahotra ianao anaka arony tokoa efa lasa nga feno to tsy mbola nahita azy mihitsy mantsy mbola ao izy ka ny marina narary izy ka tsy afaka nanotrina anao tena mitondra ny fialatsiny ho anazy nareo mantsy mpinamana be kanefa tsy afaka nanotrina anao tamin'izao fahoriana izao izy marary nisy namony izy angaty saika loza koa tsy nety nilaza izay nahazo azy moa izy mirary soa azy zany fa ilozaka aloha ianao anaka angingina zao ianao ato amin'ity trano tiako iza moa ny araka amiko ato aiza manay ianao fa tsy mampaninina zany zay ary fa mampamaingany amin'ny feno any re aleo fa saiko andalo aty aminao izy efa salama mantsy izy fa le mangana amin'ny masony tsy asa iny mivoaka mangana erisetra ane izany niatra tamin'izany ho hitanao rehefa tonga eo izy zay aloha fa lasa ndao ary Derlisia fidy mandrosoa matindray ny kory fidy teza foana nefa ianao ny andranareo izay mianaka fa tsy tongonareo sao maty mama tsy tafaresaka taminareo akory tony aloha Lisia sanatria mofotamandro no nahatongavako eto fa tonga kosa hitondra ny tiany fampaherezanako dia mahereza indrindra rery Lisia misaotra manaraka izany nanontany ianao hoe nahoana izay tsy tonga dia izao mivaliny ary tonga teto tokoa izay telo mianaka saingy miverin-dalana ny antony ry Lisy dia tsy vonona indray ve nareo satria ianao sy feno ny famihana ny tazanay avy an-tranoko izay monja
monja eny monja zany aminao menatranyireo ray aman-dreniko ary lisy ianao vehivavy maloto fitondran-tena Fidy. Fantatro anefa miaraka ianao sy feno no masokorono na hita ary lisy hitako tsara nareo mifamihana sy mifanoroka azy noroany ny andronao. Fidy tsy hainao mihitsy ve ianao zany lisy tsy ampadio anao eto anatrehako raha zany teny zany ry lisy. Fidy mbola lelisy fantatrao hatramin'izay ny ty manoloana anao ty mialy ianao velomy ianao ry lisy. Fidy andeha ho aiza lahy Ohatry fa tokony ho aiza indray moa ary ty ny varavaran'ny lisy zao eto manoloana hitako. eny mahery aloha lahy tamin'ity indray mitoraka ty Neveriko fefa miverina ny sainy lahy mantsika. Ohatray le ty fa adala amin'ny lahy adala zany ny fiheveran'ny lahy ka very saina sa mbola tiany lahy iny reo ratra nahazo any lahy reo ka fa inona zao Manao ahoana lisy tsy zany fa tadiavin'le ty hovonoana eto indray hoy aka nefa ny ratra nampitondrainy azy tsy sitrana akoriko. milamina aloha milamina nareo andray rery feno zato nahazo anao fa ino ty nataonao ry Fidy de mbola sahanao ihany very lisy miaro azy eto anatrehako tena tsy naposiko fa diso fanantenana tanteraka fa inona loatra nefa ny zavatra misy fa tsy azoko ane zany ve de mbola tsy mazava ihany ampirafesinao zay ro lahy ka Voaly dia torany lisy Fidy loza lamiana any eo fotsiny fa apio lesy lasa ihany izy marina le ty tsikako io rangahy lahy Ty ary ny ranony lisy sotroy aloha ty misaotra tompoko dada ny feno no naniraka ikarakaranao aty fa mba efa manahoana ino zao efa tsy maninona ntsony aloha zahay somary reratreraka fotsiny sisa ay makary aloha ainy tsy maintsy mitasatran'olona zao aveo fa efa taraiky be le izy nisy an'iny fahorian'iny koa mantsy de somary sahirakirana kely ay ve mpanjaitry lisy izany no fameloman-tenanay tato tsy mba manana tanovolena koatr'izay ray izay mantsy izay mianaka dia ny zaitra sy ny karamarama eny manampy izay vokatra kely azo avy amin'izany mahafinaritra ny mahita tanora miezaka ohatranao misy fifananana karakaraina izay andraisana tanora telo mba hanaraka fifananana Antananarivo raha andray anjara ianao ry lisy tena ohatrany tsy mahazoto ilay anao fifaninananako dimy tsara aloha ao ary fa ampiako ianao anjaitra avy aloha izany no hitanany milina fa ianao manety mbola riraka ane ianao eo ara tsy mampaninina anao Sika raha izy tena namanao mihitsy ary fa za misalasaly zaso fiaino koa zao efa mpinamana be tena te ho namanao tokoa nefa tsy maintsy hifanerasera amin'ny feno raha mifandray aminao izany aza ny tsy hanaovako an'io fifaninanana io ankoatran'ny tsy fahafizako an'ity tanànanay sy ity tranonay mianaka ity de tsy te haripetraka amin'ny feno fa nisy inona ry lisy ny fahatongava amin'ny feno nanovan'ny tantaram-piainako lasa maizina amin'ny masoandroko tsy azoko namadika amin'ny finamanana eo fitiavan'olon-droa izy ary tena tsy naposito satria tsy nambarany amiko izany fa tany amin'ilay olona efa nitiaviko dia ravany aminay sy olona io izany efa sy nieritreritra niaraka amin'ny feno izany mihitsy izany ve mbola maro ny zavatra tiako ambara aminao ry lisy na dia nahatonga ho mpanao sodako izao fotsiny ary io fitiavana resahanao io no antony fitiavan'olon-droa
mino aho fa mbola izy fotoana irasantsika ny rina any a. Manome tsiny hafa ianao raha nda tsy fanerasera amin'izy roa lareo a. Ny torohevitra aminao fotsiny a dia morosoa foana. Aza tao sakany izany. Asaiko foana ianao hiaraka amiko na tsy hifaninana ary lisy a. Raha izay feno andraso foteneniko mafy iny. Eny aleo ary aloha andinika tsara. Ento ary ny resaka dada fa miano e. Zao ry feno a. Ahoana dada? Efa lehibe lahy ty. Andeha nareo dia asana oviana indray vao tafaverina. Aza manahy dada fa efa fizifizy aty aho zao e. Tsara zany fa na izany aza dia mino aho fa zao ny fotoana mety hitantarana ny lany fiainantsika fahiny. Fiainantsika fahiny e? Betsaka ny zavatra tsy fantatra ao anaka, indrindra fa nitranga mahatsiravina nanovan'ny tantarantsika. Maninona raha tonga dia tantaraina ry dada? Tiako ampahafantarina anao ry feno fa isoary reny fidiny namono andreninao. Dada? Samy ve marina? Sao mpinamana fantatra mantsy ny reninao sy ny reniny fidy taloha. Niaraka anakany an-tsaha izy ireo ndray andro. Olona ny antso anahy taty hoe maratra any an-tsaha vadinao. Aina tosika ilay tsy manjary iny ny reninao ka latsaka tany anaty atrana ary ny tsy any azo maranitra. Sioka. Voaka izay ry dada. Ny tena tsy zakako dia ny fahitan'ilay navandoza hafa maina fotsiny. Dia matomaty foana ny reninao anaka. Voaka izay ry dada. Araka ny teninao teo dia efa fiainana hafa no ianantsika kehitriny. Fiainana tsy misy an'neny. Ny olona tsy ny lasa nefa tsy ho sitrana verivery zany letsy a. Zay zany fiainy zava-misy ka mahatonga ny dada mankala ny ramatosoary reny ny fidy. Tena tsy zakako lesy. Tena nanjarina pisy aizina tatao poko. Tena nahoana ny avy zanany e? Sa irakirana ihany tsika mifantana ankizy telo tamin'ireny ankizy efa ho 20 reny a? Mana-talenta be avokoa ny ankizy vavy atsy aminareo ry feno a. Kanefa ve moa dia tsy ho vitantsika daholo ny mandray azy rehetra e? Ireo telo voafantan'ireo ihany aloha no mihetsika fiofanany. Rehefa mahavita an'izany zareo dia hizara amin'ny namany indray. Efatra moa izany zareo e, satria mino fa andeha ihany lisy. Lisy? Ohatra finona mataitra anao amin'izany. Hiaraka amiko lisy satria izay no ahafahako manampy azy. Dia efa nanaiky ve izy? Miankina aminao no anekeny na andavany. Mazoto ve ianao ny fona aminy ry feno a? Namanao lisy. Azonao an-tsaina ve ny ratra mahazo azy tamin'ny nanombanao ny fiainam-pitiavany? Ianao nefa efa miaraka miaro vola sa diso a? Efa mikasa ny fonany aminy arery Madame Catherine. Tsy hitako anefa izay fomba hanatanterahako an'izany fa izy anie tsy mety miresaka amiko akory. Iresaka sika telo rariva. Tovavy be fikirizana sy ambony fisainana ny fahatsapako azy iny. Azoko antoka fa ilamina indray ny finamananareo. Engany misaotra indrindra re a. Zao zany ny faratsika ry lisy e. Andraso aloranga vakiny ty taratasany ty ka. Mbola tena tianao ary lisy saingy ary to sary any izy zany. Sady sary akanjo mariazoko. Indrisy mantsy ary lisy fitiavako. Ary oatra misy soratra koa ny eto ambany eto zany. Andraso hoe vakina.
Ty sary ty lay voninkazo nomenao ahy iny Trofidy. Ilay voninkazo mety malazo simba, fa ity kosa tsy ho simba raha tsy ny tananao angano animba azy. Dia hanaraka fiofanana ny Tananarivo aho. Tianao foana ary Fidy, ary tsy ny vadika na ivadika aminao Lisy. Ary ohatran'ny misy fanamarihana ny eto ambany ito e. Mety efa tsy eto an-toerana intsony aho amin'ny andro andraisanao ity taratasy ity. Velomo Fidy. Dia lasa zany ianao ry Lisy. Lisy tantara no soratany Mirindra Salomon Nolaloviny Naya, Voary, Sarbidy, Mananjara, Tahinana Antenaina ary Fiderana. Natiorandria Vizara sy Rivra Zakasahala no mikajy lafiny teknika. Nama Dodosa Safidy Tahinjanahary.